Mbola eo amin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany dia andalana ny fanamboarana ny pont Kamoro any amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny. Amin'izao fotoana izao dia ny fa-70 isanjaton'ny asa no efa vita. Io jerentsika indrindra ary ny sary. Ny 70 isanjaton'ny asa fanamboarana tetezana Kamoro amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny no efa vita somatsara amin'izao fotoana izao. Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa Eiffage izay miandraikitra ny asa dia pitsopitsony sisa no atao anatin'ny volana vitsivitsy. Omaly dia nanao fitsidiana ny asa tany an-toerana ireo tompon'andraikitra ireo. Mampiavaka ity fotodrafitr'asa ity hitsahevina ny fanamboarana azy amin'ny akora antsoina hoe asicortène. Mora koa ny fandanindra amin'ny fampiasana azy io no tsy mila fikarakarana ny tetezana rehefa vita. Ka 8 juillet zany tonga teto nanamboatra ity tetezana ity mirefy 970 metatra. Pont izy io à double voie, hitantsika ngamba ity taloha ity fa simple voie créé embouteillage efa manomboka simba le platelageny fa anamboatra vaovao tsika double voie eo akaikiny eo. Avantage tsy mila fanamboarana le izy, tsy mila hoe averina lokoana fa le structuran'le matériaux mihitsy zany tsy mety rouiller le izy fa ivelany fotsiny. Dia zay ny tsara tena ampahatarina ny olona koa hoe so mieritreritra mahita le izy hoe zay ve dia simba le tetezana nefa io zavatra io aharitra zay mihitsy le lokony aharitra ela be amanjatojato taona zay mahasamihafa azy. Dia izy io double voie. Amin'ny tapaky ny taona 724 no vita tanteraka ity tetezana Kamoro ity izay mirefy 1,900 metatra. Avela ho an'ny mpandeha an-tongotra kosa, ny amin'ny bisikileta ary ny sarety ny tetezana teo aloha.